tsy matotra ny mpitondra amin'ny fitantanan-draraha-pirenena. Nitondra fanazavana momba ny olantsena Anosy-be ny komuna Antananarivo renivohitra. Mandrahona ny hidina an-dalambe ny mponina Kadiaivo no nisetroka ny orinasa iray eny an-toerana. Manantitra ny araba mba ampirarintso anareo tompolasy sy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Momba ny raharaham-pirenena avy hatrany aloha dia mbola resabe eny anivon'ny fiarahamonina ny fampiantsoana fivoriana parlementaire izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny 12 Aogositra ho avy izao. Teraka resabe satria mahatsapa ny rehetra fa endrika fanitsakitsahana ny raha-pandrenana izay fampiantsoana fivoriana amin'ny 12 Aogositra izay. Germain Menjanary no mitatitra amin'ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Hita tanteraka fa tsy mitazona ny teny nomeny ny filoham-pirenena ankehitriny. Tonga amin'ny fomba fiteny malagasy hoe mpitary bato vilambava ka afa no lazain'ny vava fa afa no ataon'ny tanana. Resabe ho an'ny rehetra ny momba ny resaka fanoherana na ny fiantsona indray ireo parlementaire rotonda andinika ireo tolo-dalàna momba ny antoko-panohitra. Tsara nefa ny manamarika fa ny filoham-pirenena ankehitriny andry no nanamboatra io lalam-pandrenana izay tsy ajay ny ankehitriny io. Ny fanontaniana mipetraka atreto dia ny hoe mizotra mankaiza mary ny Madagasikara ary inona no tena tanjon'ny mpitondra ankehitriny amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Toy izao indrindra no teny nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny adevitra tamin'ny ainao manjerim-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra fifidianana ho filoham-pirenena iny. Lalam-pandrenana izay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avilako malalaka Andriamatora Valomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Inona ary zany no mbola mampiodikodina indray ny fitondram-panjakana ny amin'ny fahamoana ny décret d'application momba ny satamfe ny mpanohitra io raha toka tena mitazona ny teny nomeny tokoa ny filoham-pirenena. Mazava arak'izany fa izay lalana mety amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny mpiaradia aminy no ataony. Fihetsika izay midika fa mizotra makany amin'ny jadona sy ny fanaparam-pahefana tanteraka i Madagasikara. Eo amin'ny fiainana andavanandro moa dia tsy tantaratra amin'izay fiainan'ny vahoaka malagasy izay ny asan'ny fitondram-panjakana raha ny fahitan'ny maro azy amin'izao fotoana izao. Morongatra ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra ary dia miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka. Ny mpitondra ihany koa etsy an-daniny atao tsy mametraka ho lara-pahamehana an'izay fiainam-bahoaka izay. Amin'ny firenena maro raha vao miova ny gouvernemanta na misy ny fanamboarana dia miasa avy hatrany. Ny eto amintsika novaina ny gouvernemanta fa dia vakansa no setriny izay aloha dia izay no mampanontany ny besiny maro. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika, sary ny Erzora Jonarvony. Fitantanana fahafa kilalaon-jaza izay no zava-misy eto Madagasikara hatramin'ny nijoron'ny fitondrana vaovao nanomboka ny volana Janoary 2012. Fihetsiketsehana sy fitadiavana doka etserony misy tsy mbola hita na dia iray aza no nitsangana tamin'ireo velirano nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra. Fisehosehoana sy fety mandalo no tena manavanana ny fitondrana ankehitriny ary izay ihany koa no anambakana ny sain'ny vahoaka madinika. Tamin'izao fitondrana izao hatramin'ny tantaran'i Madagasikara no nisy an'izany fanomezana maro-boninahitra ao anam-pikosoka kapila. Ny anona ho maly tadiavina rahampitso izay ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Etsy andaniny anjakan'ny vahiny ny tanin'ny malagasy. Fanotorana tany etsy, famefena tany eroa, voatery miala amin'ny tany nivelomany hatr'izay ny malagasy kely rehefa ny vahiny no nandovolaka ny eken'ny fanjakana malagasy. Miamitombo Andriamanalina ny mpatory amoron-dalana. Tsy vitan'izay fa finganana ireo mpandraharaha malagasy mba manana orinasa rehefa tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny mpitondra ny fijerin'izy ireo. Any ambanivohitra indray manjaka ny dahalo ambony latabatra. Ny mpitandro ny filaminana natao hiaro ny vahoaka indray no mambotry ny mpiompy toy ny zava-misy ao amin'ny faritra Bongolava. Sakana ny mpitandro ny filaminana ireo omby nandalo ao an-toerana hoentina amidy ary ampidirina fourrière fa hoe tsy ara-dalàna ny taratasy. Tsy tafavoaka ao ireo omby ireo raha tsy manefa rotapitrisa ariary ilay tompony. Raha mahalala nefa
fa tsy maintsy efa voara-maso ireo omby amidy ireo mialohany ialany any amin'ny tany niaviny. Tsy patrona omby vitsivitsy no tratran'izany fa saika mitaraina ireo avokoa ny mpisehatra eo amin'ny varitra omby rehetra ao anatin'ny faritra Bongolava ka hatrany amin'ny faritra Itasy. Santonany amin'ny hamafy ny fiainana zakain'ny vahoaka tsy mandady arona ireo saingy tsy lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana misy ankehitriny. Manao be marenina amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary tsy mampiatra fa tsy izay lalàna metimety aminy ny mpitondra amin'izao fotoana. Iaraha mahita izao io fampiarana ny lalàna amin'ny feni-panohitra io izay hitadiavan'ny mpitondra hirika hovaina kanefa tsy mbola nampiarina akory. Ny mahavariana dia izy ireo ihany no namolavola ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2014 izay tokony efa nampiarina nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao. Saingy rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ve dia tsy mety amin'ny indray ny lalàna amin'ny feni-panohitra. Izao indray ny anao sy ny tsy anao dia aharo anankiray amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Resaka no mandeha etsy sy eroa momba ny daty anaovana ny fifidianana. Atao amin'ity taona ity sahaemitra amin'ny taona 2014 miteraka adihevitra eo amin'ny sampanara-baovao izany. Ny governemanta tsy andrenesam-peo, tsy maneho hevitra na fanazavana kely akory momba izany, sa mbola any am-pialan-tsasatra ka tsy azo elingelenina fa ny raharaham-pirenena afaka miandry. Teny natao hoeritreretina fa tsy fafinaretana ny anakiana. Tsy mbola miteny aloha ny vahoaka amin'izao fa mitazana ny fahagagana hoentin'ity fitondrana ity, saingy rehefa feno ny kapoaka tsy maintsy mitobaka hoy ny fomba fiteny. Resaka tsenan'ny Anosy sy ny fotodrafitrasa ao amin'ny nanasa tompon'andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MPS, tsy izany fa ny sekretera jeneraly Randriamasinoro Tahiry Nirina. Faly miarabanao tompo. Faly miarabanao ry marabe mananjara ary faly miarahaba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra MPS ary misotranao manokana nanasa mba hitondra fanazavana makasika ny tsenana Anosy. Eny ary mba hampazava tsara nyity resaka hoe fotodrafitrasa amin'ny tsenana Anosy be ity mba azonao fitinina ve hoe ahoana marina ny tena niaingan'ity raharaha ty aloha hatrany voalohany mihitsy. Ya. Makasika manokana ny tsenana Anosy be zany izay fananganana fotodrafitrasa eo amin'ny tsenana Anosy be izay. Ny mpivarotra eo amin'ny tsenana Anosy be no loharan'ny poiran'izy io. Ny mpivarotra zany misy fikambananao izay fikambanan'ny mpivarotra izay nanao fangatahana tany amin'ny ramatoaben'ny tanàna mba hanitarana ny tsenana Anosy be. Mba entina mamaly ny fangatahan'ny mpivarotra izay anaovana n'ilay fotodrafitrasa eo Anosy be zany dia nanao ny procédure rehetra ny commune urbaine Antananarivo mba hampaharadalàna azy. Zany hoe nisy ny direction zany miaraka tamin'ny solotenan'ireo mpivarotra ireo nanamboatra n'ilay projet. Rehefa vita io projet io dia nalefa tao amin'ny conseil municipal ho délibéré. Rehefa avy eo délibéré tao amin'ny conseil municipal izy dia alefa pour contrôle de localité amin'ny préfet moa zany mazava ho azy ary rehefa vita izay rehetra izay dia mamoaka ny arrêté atao hoe arrêté permis de construire amin'ny maire mba ahafahana manatanteraka n'ilay fotodrafitrasa. Tiako zany manamarina fa ara-dalàna ny fanamboarana n'ilay fotodrafitrasa satria ny délibération an'ny conseil municipal zany tsisy afaka manafoana an'izany raha tsy didin'ny tribunal ihany. Hatreto nefa ny commune Antananarivo renivohitra mbola tsy nahazo na fampandrenesana makasika ny didy izay mety anafoana an'ilay délibération niraisana. Mazava zay dia amin'izao fotoana izao zany inona zavatra mitrango ao manoloana n'ity zavatra hita ity. Araka ny lazaiko teo hoe etaetan'ny mpivarotra no mivaliana entina nanatanteraka ny fotodrafitrasa io efa nandeha ny ambaratonga rehetra no ahafahana manatanteraka azy. Tsy tamin'ity taona ity akory no niraisana izany fanapahan-kevitra izany fa tamin'ny taon-dasa fa izao vao tanteraka ilay fotodrafitrasa. Anatanteraka anazy nefa amin'izao dia misy zany ny olona izay manohatra hoe tsy ho azo atao io fotodrafitrasa io. Izay ny antony mazava moa dia tsy fantatra fa hoe lasa tery ohatran'izay tsy fantatro na manana tota-taratasy izy ireo entina manohatra n'ity délibération ity na tsy fa izay aloha ny zava-misy ny commune tsy tia korotana tsy tia hita fisavorovoroana dia na dia ara-dalàna tanteraka ary ny ahafahana manao ny fotodrafitrasa io dia najanona aloha ilay izy zany. Somary nahato ilay izy aloha hoe aloha hijanona sao dia hiteraka korotana na isy sanatria nararoatra ao anatin'ilay izy.
rehefa aveo moa zany a nahazo taratasy ihany koa ny commune manamafy an'izay zay avy any amin'ny préfecture milaza hoe mangataka zany hoe atsaharo aloha le asa mba tsy sy mikorotana dia mandra-pitady vahaolana mahakasika anazy ya hoe mandra-pitady vahaolana hatramin'ny rovina ary dia inona indray zany no hoe fepetra raisinareo eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra efa mijanona zany ny eo zao ny asa dia ahoana ny toyana fepetra ny raisina aloha zany dia hoe najanona aloha le asa avy eo zany anao fanadihadiana hoe iza marina le olona milaza fa tsy ara-dalàna ny fananganana azy ary za misokatra tanteraka ny lampantanàna raha misy olona zany manana vatotantaratasy na antony mazava zay manakana hoe tsy azo atao le fotodrafitrasa satria araka ny lazaiko teo dia fotodrafitrasa ara-dalàna tanteraka ny nanaovana azy ary fangatahan'ny mpivarotra eo Anosy na natanterahana ny fotodrafitrasa io eny ary dia isaorana ny sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra Randriamasinoro Tahiry Nirina nitondra an'izay fanazavana izay momba n'ity resaka fotodrafitrasa amin'ny tsenana Anosy be ity misaotranao tompoko misaotra tompoko eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna kosa efa atao anatin'ny ray volana zay no nisy ny fanamboarana ny zaridaina ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny eo akaikin'ny kianja mitafo izany no totosa dia noho ny fiarah-miasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa malagasy anankiray io ilay antsoina hoe 3P fiarah-miasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tsy miankina ary dia nahazoana vokatra tsara izany eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Lorette Berton no tondra ny vaovao amintsika sary Manora Andriamalala. Nasiana fanatsarana ny ao anatin'ny kianjan'ny Mahamasina, toerana azo ipetrapetrahana, voaravaka zaridaina mahafinaritra no ho endrika hita eo amin'ny toerana marikitra ny kianja mitafo ny Mahamasina rehefa vita soamantsara ny fanamboarana. Fiarah-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa malagasy iray no nahafahana nanao izao fanavaozana izao. Hitantsika zao zany fa misy eto Mahamasina, kianja be Mahamasina dia misy ny fanamboarana zaridaina izay entina tsarana ny eto amin'ny kianja be Mahamasina zany fiarah-miasa amin'ny orinasa malagasy misy eto Antananarivo. Ao anatin'ny vatana salama tokoa misy ny tsaina matsiro satria raha mahita an'izao zaridaina sy voninkazo eto amin'ny kianja be Mahamasina zao na ianareo dia tsy mifanalavitra amin'ny fanatanjahantena ny zavatra misy eto satria entina afafalin'ny saina zany zay izay teniko teo hoe ao anatin'ny saina matsiro no misy ny vatana salama ireo dia anisan'ny fanotra anankiray entina manazava ny saina zany hoe rehefa milalao baolina ao eto amin'ny kianja eto tsy ny baolina ihany fa tsy maintsy milamin-tsaina ianao milamina ny tontolo iainanao tsara ny rivotra izay ny antom-pisian'izao zaridaina sy fambolena ny zava-maniry eto amin'ny kianja be Mahamasina ety amin'ny kianja annexe zao. Isaorana manokana eto ny orinasa malagasy miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo moa izay fampiresahany ramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana satria ao anatin'ny tena fitaizana sy ao anatin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana izay iainan'ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena izao hetsika izay atao eto amin'ny kianja Mahamasina izao. Efa iray volana teo ao izay no nandeha ny asa ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Ilay orinasa malagasy no miantoka ny fandaniana jiaby amin'izao fanamboarana izao sady ho fanazarana madio ny tanora no antony nanaovana ny fanatsarana no anintona azy ireo ihany koa mba ho tamana hitaiza vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena fa tsy voasarika amina zavatra hafa izay manimba. Eo amin'izay fampandrosoana eto amin'ny tanàna Antananarivo izay ihany dia vita sy ny androany ny fanarahana fiarah-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra boriboritany fahaefatra ary ny teo anivon'ny CDA. Izy ity dia programa anankiray mba hoentina mampiainga ny fampandrosoana eny anivon'ny vokotany raha tokana eny amin'ny boriboritany fahaefatra manokana no resahana. Dia hoarantsika ny vaovao momba an'izay sary ny Erzora Jaonarvony. Fokotany folo no tafiditra ao anatin'ny tetikasa programme de solidarité d'Andotapenaka et ses environnants. Raha ho an'Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaefatra ahitana ny fokotan'ny ivolany iray Anosy be andrefana faharoa, ao amin'ny boriboritany voalohany ny fokotan'ny Andotapenaka voalohany sy faharoa Ankasina be Filoha Ambodirano ary ny commune be Masoandro Itosy.
anisan'ny voafidy anatanterana ny tetikasa amin'nyity taona 2024 sy 4 arivo ity ny fokotany Anosibe andrefana faharoa eo anivon'ny boriboritany faefatra noho izy beponina sahirana. Voafidy anisan'ny mpiara-miasa amin'ny CDA koa ny fokotany Anosibe andrefana 2 zany izay anisan'ny fokotany beponina ary mila kolokoloana mihitsy zany amin'ny resaka toe-tsaina sy fampandrosoana. Raha tsy teny fotsiny hoe afaka fotoana fohy dia vity ny lalany Anosibe iny raha ny eritreritry ny boriboritany dia mba ho anisan'ny toerana tsara sy mahafinaritra amin'izay zany ny Anosibe iny dia ezahana mihitsy zany hoe tsy ny lalana fotsiny ny vita fa miara-miova amin'izay ny toe-tsaina dia ho asitsika toerana fanariana fako mihitsy amin'izay zany iny mba ahafahana hoe mitazona ny toerana iny afinaritra sy tsara foana zany dia mba hoe mahafinaritra zany lasa faritra madio mihitsy iny zany amin'ny RN aksa manomboka eto amin'ny Sianaka ny Anosy Zato iny dia mba mahafinaritra ohatra ny reny mandeha any andafo reny misy toerana tsara mihitsy zany. Tanjona ny fanovana ny toe-tsain'ny mponina eny anivon'ny fokotany fampandraisana anjara azy ireo mba ahafahany androm-basiparitra mandray andraikitra mpandrosoana ny faritra misy azy ary koa isiny tamberina andraikitra sy fitondrana tsara tantana eo amin'ny mpitantana sy ireo tantanina. Ireto avy kosa ny asa izay ho atao mandritra ny fanatanterana ny tetikasa fanentanana ny olom-pirenena tsirairay mba ahatsapa-tena andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy, ny fanovana ny toe-tsaina, fanamafisana ny fahaiza-manao, famaliana ny filana iraisan'ny mponina mba tena hiantefa any amin'ny olona tsirairay ny vokatra. Ny saotra sy nankasitraka ny fiara-miasa teo amin'ny mpiara-miombonantoka CDA ny lefitra voalohany délégué-ny boriboritany faefatra ny Dr Rambola Masoandro izay nisolitena ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny boriboritany faefatra ary manantena ny fitohizan'ny fiara-miasa mba tena hiparitaka iny anivon'ny fokotany 2030 ny fanatanterahana ny tetikasa. Eo amin'ny vaovao-ny fiainam-piarahamonina kosa dia efa nandritra ny fotoana maromaro zay no menomenina ny mponina eny Kadiavo Alasora satria dia misy ny orinasa anankiray izay mamoaka setroka tena manimba ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina. Nilaza moa ny teny an-toerana fa dia hidina an-dalambe mihitsy raha toa ka tsy voavaly ny fitakiana ataony ireto mponina ireto izany noho ny setroka izay manimba fahasalamana avoaka n'ity orinasa eny Kadiavo commune Alasora ity. Ankoatr'izay dia mikohaka ny fitopolo isan-jaton'ny mponina eny an-toerana vokatra izay toe-javatra izay noro fitiavana no mitondra ny vaovao amintsika sarin'ny Toky Ramarola. Mbola mamerina mangataka ny ijereny tompon'andraikitra vahaolana ny amin'ilay orinasa fanamboarana godrao ny mponina Kadiavo. Tsara ny manamarika fa loza ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka ao an-toerana ny setroka avoaka ny orinasa io. Marina fa mikohaka avokoa amin'izao ny fitopolo isan-jato ny mponina Kadiavo, vokatra izay setroka miparitaka avy amin'ny orinasa io hatrany. Ka zaza-mambehivavy ny be antitra ny tena mitondra faisana ny amin'izany. Zay moa zany ato amin'ity fokotanina Kadiavo commune Alasora ity dia tena mitaraina mafy mihitsy ny vokatra ateraka ty orinasa mpanao lalana ity na ny hoe compagnie générale de construction. Efa mba nisy solitena atao ihany zay za miteny zao zay taletsekoly teo aloha efa mba président fokotany aho efa mba président conseil teny amin'ny commune dia amin'ny maha olombelona dia efa niresaka atao zay nisy solitena ny fokon'olona dia nisy solitena ny mpampianatra dia nisy zavatra mifanarahana atao mba amboarina le tuyau. No amafisin'ireo mponina fa efa miantraika am-bantana amin'ny fahasalaman'ireo vahoaka ny setroka avoaka ny orinasa fanamboarana godrao io. Iroso avy hatrany amin'ny fidinana an-dalambe izy ireo raha toa ka tsy mivaly izay fitakiana izay. Eo professeur David fa victime mihitsy zay fa lasa asthmatique le zazakambana. Isan-kerinandro zay mandany 500 000 francs. Dia aloha le sinomba andray andraikitra le zaza zay mikarakara an'izay olona tsy salama eto e. Za zany toa anisany manana retin-tsatsa mahatsiaro fangisolina amin'ilay satria amin'ny alina dia sepotra foana. Dia raha mifangatahako manokana mba tsy azo atao ve izy io mba mitoerana any amin'ny tendrombohitra tsy misy ninina mihitsy no atao zao zavatra zao. Dia mitaraina mihitsy amin'io satria izay be antitra efa tena nitratra tsy zaka ny loto zaka ny tension misy vovoka ho an'ny rano tsy vovoka ny ankizy kely marary foana zay tatsa tsy mahita hitsabona tena. Ny anay zany zavatra hitaraina anay anetsihana ny tompon'andraikitra maro samihafa zay moa efa nitaraina tamin'ny président fokotany tsisy vokany, nitaraina tamin'ny commune Alasora tsy misy vokany hatreto
le izy nefany raha ohatra ny kanko manokana zanako hatramin'ny atomboany io tsy latsaky nefa 2,5 millions ny lany tondrana anazy resaka kohaka tratra fotsiny tany amin'ny dokotera le izy amin'ny alina tsy maniditra any anao sepitra ny tsy fandripalemana efa etsy andaniny fotsiny le motera midrodrodrody be paraina ny andro dia tsy hita mihitsy zany zay hoe anaovana an'le izy fa mangataka zay rehefa ohatra ka hoe tsy mety ampiakarina le izy satria zay nangataka tao tamin'ny voaloha ampionareo io ampio 15 metra miakatra io tuyau io farafaratsiny vao may le izy ohatry ny tenandrareo ampidinina dia nikoden'ny nidina ambany indray le tuyau. Tsara ny mampatsiahy efa nanomboka ny volana janoary 2024 no efa nitaraina ireo mponina saingy tsy nisy ny valiny hatramin'izao. Androany niezaka nitady ny tompona andraikitra tao amin'ny orinasa fanamboarana goudron io izahay saingy nilaza izy ireo fa tsy misy ny tompona andraikitra. Fa hoe ny ambomanarina kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity mitaraina ny mponina sasany eny amin'izany faritra ambomanarina izany satria dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny rano izay avy any amin'ny ireo tokantrano ireo zany fa dia tsetsina ilay fitariana rano ary dia miteraka olana eo amin'ny reto tokantrano eny ambomanarina ireto. Efa nisy ny taratasy nalefa teny amin'ny ambaratonga ndrafitra isan-karazany ary dia mitaraina ireo mponina ary manatena ny ahazo valiny mahafapo ny amin'ny famanany olana izay sedrainy izy ireo. Dia ho rahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay. Tokantrano maromaro etsy ambomanarina no mitaraina no ny tsy fisian'ny fantsona manary rano mivoaka amin'ny tokantranon'izy ireo izay miteraka fahasaranana isan'andro. Avy hatrany dia nisy ny fandefasana taratasy fitarainana nalefan'ireo tokantrano ireo ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Fanandeha tsara foana ny rano ohatran'izay dia avy eo dia nitapahana tapoka indray dia tena miasa aloha mihitsy zay ny teny efa lehibe zafikely mianatra dia ny tena nandeha mitatitra rano isan'andro vahiny misy. Ireo ngamba zao mahita ry ambony ry ny rano eveny afaka mandeha tsara mihitsy azonareo alaina sary ry ambony ry fa nagaga nefa ny tamin'ity côté ty zany lasa tsy azo refasana rano zay mahavarina tokony tsisy mba tsy ataony an'izao zany le fotodrafy sasa efa nisy teo aloha tia indray zany lasa tetisiny dia tikatra ny lasa ty anatiny dia le vacation-n'le rano avy aty amin'le olona misy rano ohatran'izao bloqueny zareo supprimeny nefa tsy tokony ho zay le izy. Tsara manamarika fa misy tata-drano lehibe eo ampitan'ireto trano ireto ary dia miantso ny tompon'andraikitra arak'izany izy ireo mba hijery akaiky ity zava-misy ity. Raha ny vaovao voaray dia misy tranga tahaka an'izao ihany koa etsy Ambomiadana sy Anosivavaka. Eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana kosa miamitombo ny olona tratran'ny aretina AVC eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io aretina io ny fitsaboana azy dia mitaky fitsaboana manokana mihitsy ary eo ihany koa ny vola izay ilaina satria maro ny kipitsopitsony izay tsy maintsy tanterahana amin'ny olona marary an'ity resaka AVC ity. Ny ankamaroan'ny malagasy nefa amin'izao fotoana izao dia maro ny tsy maharaka fitsaboana raha tratrany izany aretina izany noho ny tsy fahampian'ny vola sy ny fahasairanana efa iaraha mahita iainana isan'andro. Dia ho rahantsika ary ny fanadihadiana momba an'io teo amin'ny rindran-tsary ny tahiry aina. Ao anatin'ny olona 3 dia ny iray amin'izay no manana tosidra ambony raha ny eto Madagasikara araka ny antotanisa. Tosidra ambony izay mety hiteraka hatrany amin'ny accident vasculaire cérébraux. Ankoatr'izay dia ny 5.30 isanjaton'ny olona maty taorian'ny tsaboana azy teny amin'ny hopitaly dia tratran'ny AVC. Tsy maintsy mila vola misimisy anefa rehefa mitsabo olona tratran'ny tony aretin'ny tony. Ampanaoviny dokotera scanner, vola zay. Ampanaoviny dokotera fitilianany rà, vola ihany koa zay. Misy fanafody tsy maintsy ampiasaina izay matetika maromaro ihany, vola ihany koa zay. Raha efitra ho faina no misy ilay marary eo amin'ny hopitaly, mbola vola ihany koa. Fadiranovana ny ankohonana malagasy izay manana marary eny amin'ny hopitaly satria tsy maintsy atapitrisany no lany raha hitsabo ny olona tratran'ny AVC. Misy ny olona tokony ho voavonjy raha tratran'ny itony AVC itony, saingy maty satria tsy nahazo ny fitsaboana sahaza noho ny tsy fananam-bola. Vokany, malaina miditra hopitaly ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ho an'ny efa tafiditra indray dia mitady lalana ivoahana satria tapitra ny vola teo ampelantanana, ny marary anefa tsy sitrana akory.
izany no tokony hijereny ny fanjakana vahaolana aingana dia aingana satria aim-bahoaka ny resaka eto fa tsy any amin'ny resaka kajikajy politika isan-karazany izay efitra efa matypaika any ambadimbadika any dia mahagaga ihany koa fa mbola manana fotoana ahafahana manao vakansa ny mpitondra fanjakana kanefa ny malagasy dia miaina ao anatin'ny fahasairanana tanteraka raha itony fitsaboana ny olona tratran'ny AVC itony no raisina. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa mbola maro ny zon'ny mpanakanto eto Madagasikara no tsy voahaja amin'izao fotoana izao. Eo aloha ny fisian'ny osoka na ny pirato isika amin'ny sehatra maro mihitsy io amin'ny tontolon'ny kanto fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny rafitra amin'ny fikolokoloana ny kalitaon'ny zavakanto eto amintsika izay manimba ny artista tanteraka. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao sariny Mathieu Prince. Ny tsy fisian'ny rafitra mikirakira ny zavakanto no mbola olana goavana sedrainy mpanakanto malagasy amin'izao ankoatry ny resaka osoka na ny ady amin'ny piraty. Raha nanambara ny mpanakanto iray antsoina hoe Mikael Rakotoarivony, anisan'ny tena manimba ny artista efa azo lazaina ho matianina eo amin'ny tontolon'ny zavakanto io tsy fisian'ny rafitra io. Ny olona angamba ngeza indrindra eto Madagasikara rehefa hitantsika tamin'ny vaovao foana iny tao anatin'ny 10 taona angamba zay miverimberina dia ny resaka piratage zay angamba ny lehibe indrindra satria tsy voahaja hatrany ny zon'ny mpanakanto ary tsy voahaja hatrany ihany koa ny zoan'ny mpamorona fa raha olana kely anankiray izay tsy dia be mpahita loatra dia ny tsy fisian'ny rafitra amin'ny fikolokoloana ny kalitaon'ny zavakanto ka misy mpihirana mpanakanto anankiray zay hoe mihira daholo zao rehetra zao mihira daholo ny tontolon'ny zavakanto zany a lasa tsy zavakanto tsony ao anatin'le hoe zavakanto dia misy ilay teny hoe kanto dia manimba ilay izy aloha voalohany indrindra ny image ny mpanakanto amin'ny ankapobeny. Anisan'ireo mpanakanto mivohy ny mozika klasika i Mikael Rakotoarivony. Fony fahakeliny izy no efa nankafy sady izay sehatry ny mozika izay. Efa miomana sady indray amin'ny hetsika lehibe amin'ny taona ho avy any Paris amin'izao dia ny grande scène tanterana ny volana Mai fa eo ihany koa ny opéra ny volana Novembre. Natonga nanolotsaka tao nefany voalohany indrindra dia ny fitiavako ny mozika efa mbola kely. Dia ny faharoa manarak'izay rehefa nianatra an'ilay izy teto Madagasikara dia vao mainka nampitombo an'ilay fitiavana ilay izy. Mikael Rakotoarivony ny fahafantarana anamiko eo amin'ny sehatry ny mozika dia mpihira lirika izany hoe tafiditra ao anatin'ny opéra, ny récital, ny izay azo lazaina hoe genre classique rehetra zany. Fa amin'izao zany efa mipetraka any Allemagne dia amin'ny processus normal ny carrière moa zany dia mandeha foana hoe manao compétition dia mitohy foana manao concert maro manerana ny Europe moa zany dia ohatra hoe amin'ny volana avril zao za manao tour d'Allemagne festival anankitelo amin'ny volana septembre manao tour d'Allemagne eo amin'ny festival anankitelo eo mandritry ny herinandro eo dia vita izay dia mandeha indray mandeha Munich. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ireo mpanakanto manana ny maha-izy azy Mikael Rakotoarivony. Izy moa dia nanisany nandrombaka ny larana faharoa tamin'ilay fifananana iraisam-pirenena Daslida ny volana febroary teo tany Allemagne. Any antoerana izy no mipetraka amin'izao ary anisan'ny tanjona lavitrezaka ho azy manokana ny fiverenana eto Madagasikara. Dia iny vaovao ny kanto ny fanazavana no entiny Mikael Rakotoarivony ihany koa no namaranantsika ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharaka hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo ekipa marobe ao ambadika ao niaraka nanatotosa ity vaovao ity veloma tompoko.